zany 3 Desambra zany isany nametraka tantara teto amin'ny fireneny zany taloha. Tamin'izany no voan'le tena tonga de hira nalaza be ry mahandro ao anaty boky mena tamin'izany fotoana zany fa saingy aty amin'ny 420 za zao sûr fa be dia be ka ty tany tsy maharaka tsony an'izany tantady zany na de anarana any amin'ny mety ve na de aloha andeha am'izao de raha ve jerentsika momba azy na de mbola ianarana tsara any mbola mianatra an'izany any amin'ny T5 any amin'izany resaka zany fa atsika tsy jany ela be amin'iny zavatra iny fa isan'ny vaovao nafinaritra aloha zany de reny zavatra nafinaritra le izy hoe rehefa qualifiatsika aloha zany de mafinaritra fa mbola resantsika lavalava moa momba an'izay fanatanjahantena sy ny baolina kitra zay rehefa aveo fa miotopy fotsiny rehefa ohatr'izay fa ny zavatra ray mafinaritra anahy ihany koa de nirotsaka pobaka tsara ny orana maly azy maraina io rehefa hitako ohatrany efa mandongolongo be indray le andro zany mbola irotsaka io orana io aloha le orana hoavy mihitsy tena marina tena aloha le orana aloha hoavy mihitsy fa raha tsy mijery an'le tanimbary iny amin'le makibe tsy mitatatra iny de tena mampalahelo anahy tena karaiko na za zany eto de efa miteny hoe mety mbola hisy firotsahan'ny orana raha manomboka zao ka tsy mijanona aloha izy mandritra fotoana lavalava de mety mbola anana avitra ihany le vary aloha amby ny orana omaly eniko fa tsy mbola nahita sary fa ny sary hitako de ny sariny rotsirotsy ravangy ambany, ny sariny besarety ambany, ny sarina pefilo ambany zay mampitaraina mafy ny namana mamigôtsy mihitsy hoe misy zavatra tsy mety ihany koa ao fa ny zavatra tsapa ry havana de izao faly aloha ny tany fa avy ny orana iangona ny rano amin'iny ambotom-pasina rehetra iny amin'iny rano tapahana rehetra iny amin'iny laniera rehetra sy oatra zany asa raha hoampy amin'izay aloha le izy fa ny zava-dehibe fa mba avy aloha falifaly ny zavaboary za lasa manao firesaka ohatran'izany hoe tsika olombelona aloha ihinan'izay tsy hoanitsika io tsika rehefa tsy mahay mitandrina tsara ny manodidina sy ny tontolo iainana tsika olombelona ny farany tokony azo rano rehefa tena dinihana satria tsika ihany no antony mahatonga ny fahasimbany tontolo iainana samy hafa io fa de mba avy ny orana aloha de isaoran'Andriamanitra aloha zay aloha ny tena zava-dehibe tamin'ny tranga tamin'ny omaly ankoatran'ny rainotsimisy ankoatran'ny rainotsimisy hoe resina Eswatini zay aloha tsy nahita baolina hoe resy Raisiroa de rehefa mitambatra le izy de lasa tafakatra any amin'ny tranona ve tsika moa sa tafakatra amin'ny éliminatoire tranona phase de groupe fa tsy arako kely iny azavaiko raha vao be dia be tsy maharaka an'le izy zay le momba n'le rano ifalitsika rehetra asa ho hitany roany aloha fa mahazo ny atao hoe nampifreatika n'le Makatananarivo zany raha ny tokony ho izy fa ny zavatra tena mahatsiravina sady mampalahelo mampitomany aloha de efa manomboka mijaly zany ny fiangonan'ny rano amin'ny tanàn'Antananarivo ohatsy ny lemaka manodidina amin'izao satria amin'ity fetombohan'ny taona misy orana ity zany zao no ahitana hoe manahoana zany le lemaka manodidina noho ireo fanotofana sy tamboho samihafa sy ireo tsy fanarahana ny resaka ara-javaboary rehetra momba ny lemaka Antananarivo manodidina tsy maintsy ireo folona na idigoba miverina ny rano zany zao raha ohatra ka hiebetsaka raha misy ny rotsakorana betsaka manodidina Antananarivo nareo izay miaina any izay midina ifotsiny any apotra ny rano no mahita an'izay ny akoatran'izay mbola iresaka momba ny diany rehefa aveo satria miala avy any Antananarivo mandalo ny Addis Abeba tonga aty Paris efa hitan'ny Bandecam zany fa mitsetsetra foana ny tena rehefa mahita ny fanoson'ny olona aleo raha angatsorona amin'izany mba mahaiza samy mijery fitaratra raha angatsika de samy miresaka miezaka tsika azo antanina tsara ny duty free eny Ivato hoe rehefa miakatra ao amin'ny duty free zany hoe le tsena le tsy misy aba ao ambony ao de mba mahafaly mahita ny ara-kendrika fa ny ara-olona rehefa mahita n'le 1 kilometatra fiandrasana roplanina ao Addis Abeba de mitseritsika satria izo any nanaovana Hervé Horde tamin'ny 84 tsy maintsy mandroso tsy mialohan'ny idirako amin'ny resaka marina aloha zay teny Drakotsy zay za tena nisy fotoana efa nisy fotoana efa nijanonana tao Addis Abeba tao tena
narary ny fo zany tsy natsorona mahantry fa narary ny fo inona le naparary fo tsotra be le naparary fo mahita an'le hoe ty le firenena le nitenendrakoty teo le tamin'ny 5 iny le nakasiny nataony zokobe de lakra amin'ny teny malagasy hoe zao sikizao rehefa ny orina de indrisy fa tena aiza le firenena ny antsona ny rehetra reny antsona vonjy tamin'izao tontolo zao ampio fa matinona masikely mihinany tsy fihinan'le vahoaka ao aminy aiza izy amin'izao fotoan'izao de aiza ho aiza kotsika amin'izao fotoan'izao za moa lefa nyteny hoe resaka raharam-pirenena sy ny sisa tafiditra de tafiditry ny ho resahana ny raharam-pirenena zany fa dia mila mijery fitaratra tsika mila mijery fitaratra tsika de mila raha tena metraka tantara ho an'ny firenena de andao anao zavatra tsara tena andao anao zavatra tsara fa esora ho an-tsaina le fa satria zany eto aloha zao de zay ataony zay tiako ataony atao andao tsy anao an'izany rangahy andao tena zavatra tsara no apetraka ho an'ity fireneny teo tsaron'ny tantara hoe ay tena tamin'ny andro mandry no tsy nisy tsony zany rano be teo am-pefilo zany aikaiky mitsy nde am-pefilo telo tsy feny andorano fotsy zany tamin'ny andro mandry no tsy nisy tsony le accident miolaka eo amin'le lalana rehefa hiakatra amin'ny malaza iny enjana marina io ry mandry ahoana marina ny fandehany io tokony asiana kasera ndray ve sa enina momba an'io sa ahoana ny fandehany io zay zavatra ny zany tsitsatsatsatra iny ona ty fandehany io fa so ihany marina fa misy an'io caméra de surveillance io le lalana miolaka miaraba aloha le lalana miolaka be de tsy andany ny fiara betsaka no mandeha mafy maka ino moa zany maka mandeha mafy efa any ambany mba tsy ho taraka eo anatin'le lalana de eo fanampon'izay koa ohatra ny hoe ny menaka miraraka ohatra de reny le mampilisatra moto satria ny moto rehefa miolaka de somary mitongilana fa mila fitandremana foana io moa le atao hoe mampidi-doza fiolanana mampidi-doza fa tsy haiko hitako lalana io zany vaholana amin'io zany tsy mety raha asina kasera zany tsy avazovaziny tatitiny ka tsy mety mihitsy ka fa ny vaholana amin'io hoe mila misy panneau de signalisation ve ary ambany ery mampitandrina hoe tandremo danger sa efa nisy teo fa nanjavina ka na tsisy ary moa ingentsika ao anatin'ny tanan-dehibe tokony mitandrina foana io malaza io lalana io tokony mitandrina foana tsika rehefa hoe anaty tanan-dehibe tsy mandeha mafy miakatra manontany matsy raha goty malaza andorano fotsy le vao miakatra am'le manao aisa zany le manao aisa miakatra manao katolika ohatra ny manazy eo misy fanontaniana mpijerijeri sy paheno misy resaka de mba manontany an'izay mahafantatra fa inona le vidéo ohatra ny malazalaza zao ohatra tantara ho anahy fotsiny rehefa avy eo raha matona Baltazara ndray tsy Baltazara le izy fa tsy fantatry reny na reny kely reny na inona reny na zaza tsy nenina reny na ahoana pitaiza ny anankiray faharoa le resahako telo am'le hoe ohatrany ahoana ny alavan'ny orana le avy le omaly satria tena tsy naharaka fa nahita kotsiny ny vaovao tenen'olo avy ny orana de taiza daholo de miantso ny olona rehefa avy eo amin'ny valosasany ny tantara hoe taiza daholo ny tafahangona nandrirany fotoana ela ny rano de adiny firy vao tafidina ny rano ny mamigotsa aloha zany no eniko ny teo Befiloambodirana le misy an'le hoe tafiditra tany an-trano zany ny rano io zany le olana resahany bandekamy eo hoe mahaiza mijery fitaratra tsika am'izao fotoan'izao mantsy rehefa miresaka zany de nisy reny fifidianana le teo reny de misy ny resaka hoe fitondrana ny mpanohitra ny resaka ny fomba hitantanana ny firenena sy ny tanàna tsika la ny andro mifanototondra eo mpamilona fotsiny tsika io fa ny tena olana ao anatin'le izy de izao isika ara-teknika ny teknika ny lemaka ny teknika ny fananganana rano ny teknika ny momba ny fitrohana rano ny vola moa mbola resahana eo ihany mahaiza mijery fitaratra tsika menakavy okotsika tsy ifandramatra sy ifandromotra fotsiny zao lasa resaka hoe vita ny fifidianana de manome apahany isy ao ianona mitondra an'izao iana mitondra an'izao ianona lany tary ianona lany tatsy anao inona de avita inona raha ohatra ka mbola ohatran'izao le toe-tsaina hitondrana an'le fifampijerena sy ny fijerena fitaratra ny rivotra de tsy nanonona anaran'olona mihitsy fa ny rivotra amin'ny ankapobeny citoyen engagé de tokony miresaka de tokony enona de tokony misy zavatra fifampijerena fitaratra any malala menatra ry malagasy malala le Etiopiana teo nge zareo
tsy takatry ny tsy mahita le izy fa izay mba miezaka mandefa sary ihany fa 1 kilometatra le toerana iandrasana ny roaplanina ary efa niarana nisa teo izahay ary de nifampidoika mo izay ambandrolohana ambandrotakatiny fa mahatratra 7 eo ny roaplanina ny Ethiopian Airlines mijanona eo amin'ny aéroportny Etiopia nefa mbola vao eo Etiopia Addis Abeba fotsiny io. Ny Ethiopian Airlines amin'izao fotoan'izao efa mitatitra Japonia makany Australie avy eo Tokyo makany Sydney efa any ny roaplanina tsy mody anay tanàna. Oka hoa sérieux mbola vao compagnie pitaterana izany resantsika izany mbola tonga eo amin'ny Jirama eo tsika rehefa avy eo Antananarivo anareo marina zay ka marina mihitsy zay ka eo za aloha tsy mbola navitana anisa fa hitako hoe marobe izy io marobe ary saika ahitana ny koa compagnie fitaterana anabakabaka Etiopiana io avokoa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena zay mba efa nananako fahasoavana ka nandehanako dia saika ahitana anela avokoa fa tsy janela amin'ina saika Orambe nanerana ny faritra Analamanga aloha zany Analamanga ny teneniko satria mbola mezaky niantsony any amin'ny Tsirabe ohatra nefa nisy le orana atao hoe Orambe ohatra tsy de tena Orambe nefa atao hoe kelitsikely fa ela be le izy tsy mandeha ndraika tsy mandeha indray ty de nisoriko fa manjary lasa tseny koa la maneho ty saika nanerana ny faritra Analamanga de orana avokoa ary Orambe daholo izy io raha hoan'ny teny aminay iny Ivato rehetriny maivato sy ny manodidina iny resaka Ivato io antsika aloha raha aveo de resahako kely ty zavatra hetsika lehibe atao be ny tanàny ty be ny tanàny anao hetsika lehibe be ny tanàny any raha-pitso alina de miomaly izany Ivato fa zay koa avy zay koa avy de omany eo le kopy anao ry zoky ina le mahasalama de iverinantsika zay rehefa aveo fa makasika an'izay zavatra zay saika nahazo rano ia satria mandalo eny amin'ny diga vao maraina teo mba misimisy rano tazana ihany ao anaty tanimbary ao amin'izay abetsaky ny rano nyrotsaka tamin'ny andro ny omaly iny hoan'ny côté tsara zay